Antsika treo ny fanamariana ny 7 febroary iny fa taorian'ny famondram-pahefana teo aminy Sandriamatoa Hery Rajaonarimampianina tamin'ny faha-efatra amby roapolo ny volana janoary lasa teo dia niverina ny resaka politika indray Andriamatoa Anny Rajoelina isana sy ny teny tao anatin'izany moa ny mahakasika ny fanaindrena izay ho Prime Ministre. Nanamafy Andriamatoa Anny Rajoelina androany teny Mahamasina fa ny mapara ny maranisa ary izy ireo ny manolotra amin'ny Prime Ministre amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Ny mapara izay ratsy ahivina dia nahasolo-mbavam-bahoaka 7 eo anivon'ny antenimieram-pirenena ary efa mikonokonona ny fijerenan'ny olona petraka ho Prime Ministre raha nambaran'Andriamatoa Anny Rajoelina androany. Fanendrena Prime Ministre dia mazava ny fanendrena Prime Ministre fa ny mapara no manolotra ny Prime Ministre. Misy fivoriana ho ataonay androany sy rapitso hamaritra an'izay tokony matolotra Prime Ministre zay. Raha ny fanazavana dia mbola tsy misy aloha ny anaran'ny faritan'ny mapara ho Prime Ministre. Raha nantaniana raha anisan'ny atolotra Prime Ministre Andriamatoa Anny Rajoelina dia nanambara fa mbola misy fivoriana lalina be atao amin'izany. Raha tsy araky ny eritreritra mapara ny ho lasa Prime Ministre dia izy ve mifepetra ho raisina. Mapara nefa mazava fa maro anisy hitantsika eo toy amin'ny tantara. Andriamatoa Anny Rajoelina izay nilaza androany fa hampitarika ny tolona ny tenany ary mbola hijoro hiaro ny tolona.